zany misy vitamine io dia arak'izay dia hoan'ilay olona zany efa mahalala an'izay zavatra zay efa niformena dia tena mandeha tsara mihitsy ilay izy fa ny zavatra anankiray fotsiny ka ohatra mbola magnavivian'ilay olona dia ohatrany ho reo vomanga vaovao reo zany sady malaky izy no arak'izay malaky zay indraindray izy zany ohatra ho roa volana sy tapany ihany ny sasany na 3 volana lasaka dia efa ngeda be zany leo amin'ny fotony eo dia io zany mbola tsy ary zany le inona moa filazatsika azy le matiera nutritif le tadiavinao anatiny eo dia mbola masaso zany ohatra le vomanga dia eo zany somary olana amin'ilay olona satria mahita ny vavetiny fotsiny izy fa tsy mijery an'le sirony dia ohatrany ho masaso be zany ohatran'izany fa hoan'ny olona efa zatra zany dia raha mahandry an'le izy ho matoy tsara dia tena afapo mihitsy zany le olona dia ohatranay moa zany miaraka amin'ny ohatra ho miaraka amin'ny fikambanana amin'ny olona zay efa miaraka aminay dia efa entanonay fotsiny zany ho ahandraso matoy tsara le vomanga vao zay vao hadiana dia nandro ndraiky io dia ho aza tonga dia vao mangady eo anao dia efa tonga dia hanina le izy fa mba andraso telo andro eo aloha na herinandro aza tsy manina vao dia maika tsara dia ohatrohatran'izay zany ro fantenika ohatra zao miteny variété fotsiny aho ohatra zany ho misy ny bora dia ny mendrika zay fotsiny aloha tanenty fa be de be moa le izy dia reo zany zao dia efa hita hoe efa lancé mihitsy any dia miafatra amin'ny tasaha rehetrarehetra zany zay miheno sy mijery dia ho aza dia mifikitra loatra amin'ilay variété taloha tahaka ny ho mahafaly sy navy atao fa reny manko ela be reny vao atitra ary reto koa zany efa voalaza teo fa misy vitamine reto ka dia zay zany ro hafatra ho dia aza mifikitra amin'ny zavatra taloha loatra fa mba miovandray. Inona tokoa moa zany no tombontsoa efa azony ireto tantsaha-mpamokatra tamin'ny famokarana ity karazana vomanga vaovao ity? Satria nahitana tombontsoa be ny fahasalamana aloha voalohany indrindra dia eo koa dia tsy miafy mihitsy na mpanao raharaha na ny olona zao raha ohatra hoe manao raharaha dia ny azy le hoan'ny vomanga aza ny tiany hohanina satria ny be vitamine hita zay aloha zany hoe misy tombontsoa be le izy satria ny olona lamina tsara mihinana azy ary manao azy azo atao mihitsy ny olona hita hoe nisy tombontsoa akoatran'izay koa moa ny vola miditra aminy na vodiny na raviny dia tena zaonay tombontsoa be tsy misy mahosahosanay zany la resaka kojakoja madinidinika amin'ny tokantrano fa azonay eo rehetrarehetra eo aminy izy ty loha tsy dia manahirana zany le fikarakarana azy sy ny fambolena azy mihoatra amin'le fambolena gasy taloha no tena mora atao izy ary tsy mandany olona fa raha ohatra anao zany mamboly vomanga ohatra hoe ray ary dia laroa mahitazy fa raha taloha zany le manatsaika tena mandany olona be dia be le manatsaika efa ny tokantrano zao tsy dia manahoana amin'le azo le manaraka an'le teknika ny araka ny fifamamoana tsara izy betsaka le tombontsoa ka manentana ny vahoaka rehetrarehetra indrindra fa malagasy mpamboly dia tsara raha mamboly an'le vomanga satria misy tombontsoa izy ny vomanga koa zany mavomavo misy vitamine A dia tsara indrindra ho an'ny zazakely hoe manoro hevitra tsara zany hoe torona hevitra foana le olona raha mankaladina ty aminay ary tena ataonay mihitsy zavatra izay mba ahafahan'le tsirairay mahavokatra satria zavatra tia natao an'ny olona rehetra fa tsy natao an'ny olona tokana akory fa vahoaka rehetrarehetra mihitsy any mila mamboly izy dia tsy olo zany tsy mijanona mihitsy mandava taona satria misy fikambana zany atao amin'ny fitoerany ity manarana hoe maitso ririnina dia tena mamokatra azy io amin'le irinina rehetra mihitsy misy amin'ny fotoana rehetra zany le izy. Tombontsoa lehibe azonay teo amin'le azoko aloha sy ny fianakaviako teo amin'le fiaferana tamin'ny fifamanora tamin'ny fambolem-pomanga dia ny fahasalamana zay moa aloha ny zava-boalohany tsara indrindra fa tena nampidibola be ho anay le izy ary tena nahazo anay tombontsoa betsaka mihitsy ny azo amidy amin'le vomanga aloha ny raviny zany le semansa moa zany azo nalefa tsara ara-dalàna ny semansa ary betsaka miparitaka eto amin'ny faritra misy atsika dia ny vodiny koa moa dia betsaka mividy azy
raha ny marina jerena dia efa miparitaka tonga any amin'ny faritra lavitra be zany izy ity, tonga any amin'ny faritra Manakara, any Mahiterano agny, any amin'ny tany côté sisisisiny agny zany efa miparitaka be dia be fa tsy eto reto fa eran'ny Madagasikara. Ny ladina aloha ny varotanay azy hatramin'izay dia 400 ny kilao, 400 ihany koa ny vodiny amin'ny fatenina mifatina zay tiany le olona. Na ny ladina aloha eo amin'ny isataona zany rodiniana dia nalafo any amin'ny 50 taonina agny ho agny zany a, nandritra ny kampania fambolena, nandritra ny toerana fambolena zany. Ny vodiny iray aloha dia efa mba samy manamanana aby moa ny ety amin'ny faritra fa mba vitsivitsy zany ro alandry zareo hoe makany Antananarivo, makany Tamatave, makany Majunga, makany Manakara, mba azy mandalo zany satria route nationale misy anay dia mahatobina eo le izy dia tonga maka eo daholo rehefa olona. Eny ao anatin'ny taona ray zany atao hoe mahalafo eo amin'ny 5 taonina ay. Tena azoko atao ny tanisan'ny tombontsoa azoko satria mba ho fanantanana ny vahoaka malagasy amboly azy, fa nahavitako trano amin'izao aza mba fa nahazahoako bisileta misy motery. Inona kosa moa ny zavatra azo atao amin'ny vomanga aorian'ny fiadiany? Azo atao pika ny vomanga mba ahafahana mitahiry azy mandritra ny volana maro, izany hoe foasana dia tetehina madinika ary ahazina amin'ny hainandro avy eo. Azo atao ihany koa ny mitahiry azy ao an-davaka, izany hoe manao lavaka avy eo dia asiana mololo ao anatin'ilay lavaka, dia maka karazan-kesika izay misy ahafahany rivotra na ny amandoana amintsika, dia asiana mololo indray ao anatin'io kesika io, avy eo dia atsofoka ao anatin'ilay lavaka efa misy ilay mololo, araraka ao anatin'ny kesika ny vomanga tiana ho tahirizina rehefa avy eo, dia saronana mololo izany rehetrarehetra izany ary avy eo dia totofana tany ka hadiana amin'ny fotoana ilana azy. Ankoatra ireo fahandrotsika mahazatra ny vomanga dia azo atao tsara koa ny manompo izany mba ahazahoana jus naturel ary tsara sotroina tokoa. Jereo ihany koa ilay izy rehefa atao gâteau, azo atao beignet ihany koa izany na azo avadika chips, ary fifamanoro aza dia mampiseho izany amin'ny foara rehefa misy izany. Raha izany ary no izy, ny orinasa fifamanoro dia mampirisika antsika rehetra amin'ny fambolena ny vomanga mavoaty na achère orange, satria sady mitondra fahasalamana ho antsika izy, ho an'ny zaza vao kely, eo amin'ny fampinonoana, eo amin'ny zaza mitombo, eo amin'ny reny bevoka sy ny miteraka no loharanon-karena ihany koa, ary manentana antsika izay manana orinasa eo amin'ny sehatra ny fanidinana mba hitady hikaroka misimisy kokoa ny fanidinana ny vomanga, satria raha izany tokoa manko no misy dia hiroborobo ny seham-pamokarana ny